Vatsimpana entin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoiny Jehovah Andriamanitsika anantona azy. Ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, mideranao izay mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao, tratra ity maraina ity, miarahaba anao mpanetretena, manoroka ny tongotrao masina, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mankasitraka indrindra noho ny fahavelomana, ny tombonandro izay omenao anay tsiraray avy. Ataonay ahoana tokoa ny tsy hidera sy tsy hanome voninahitra ny anaranao, miakohaka manoloana ny fahamasinanao sy ny fahalehibiazanao izay tsiraray avy amin'ity maraina ity. Aidino raha Jesosy ny fanahinao masina ho amin'ny isam-batan'olona, ahaizanay mandray ny teninao sy ny hafatrao amin'ny alalan'izao fahatsim-panahy izao. Dia mitenena mandrakariva Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta fa voninkiananao izay mpanomponao. Ho anao ny dera sy ny hatsara ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana ho antsika tsiraray avy amin'ity maraina ity, ary dia ho ampitombona amintsika mandrakariva izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny vahatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly toko 7, andiny 9 sy ny 7. Acte chapitre 3 versets 6 et 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Petera, tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana ralehilahy, ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika mandray ny lohateny hoe: raiso ny tanan'Andriamanitra izay atolony anao. Raiso ny tanan'Andriamanitra izay atolony sy atsotrany ho anao. Ity tantara ity dia tantara izay manambara mazava tsara ny asa mahagaga nataon'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny alalan'ity apôstôly Petera ity. Ary teto dia mazava tsara sy naseho ny tantara rehefa vakintsika io toko 7 amin'ny Asan'ny Apôstôly io, fa sitrana lehilahy mpangataka nalemy tongotra noho n'inona? Noho ny herin'i Kristy Jesosy izay niasa ary dia nampiasa an'ity apôstôly ity Jesosy Kristy Tompo. Ary izany no nahatonga an'i Jesosy niteny tamin'ireto mpanaraka azy, izay mino azy hoe: izao famantarana izao no anaraka izay mino, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Marka toko 4:12, andiny 7:12 sy ny 8:12. Nanohy ny asa fanasitranana nataon'i Jesosy teto i Petera, ary dia nasehony Jesosy mazava tsara zany heriny sy fahefany zany tamin'ny fahagagana izay nataon'ny fanahy masina, ka nahatonga n'ity lehilahy izay malemy nitsangana, nitsambikimbikina. Marika ny finoana lehibe izay nampiasainy ity apôstôly ity izany, ary nasehony mazava tsara fa mbola miasa ary tsy miova ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay afaka maneho fahagagana rehefa mino ny olona anankiray. Ary dia anisan'ny fanomezam-pahasoavana enti-manasitrana no nanahana ny Petera teto, ary dia nampiasainy izany fanomezam-pahasoavana izay nomeny Jesosy Kristy azy izany
tamin'ny alalan'ny fanasitranana tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ity lehilahy malemy ity. Raha izao vanim-potoana iainantsika izao dia maro amintsika no misalasala, tsy vitsy amintsika koa no mety kely finoana na tsy manam-pinoana mihitsy, eny fa na dia milaza raha fa mino manara-dia an'i Jesosy Kristianina. Androany ny Tompo amin'ny alalan'izao teniny izay novonakintsika teo izany dia tia hanampy antsika tsiraray avy ny tenin'Andriamanitra ary mitaona antsika mba hiverina indray ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Te hampahery antsika indray ny Tompo amin'ity andro anio ity amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanantonantsika azy. Mety angamba isika eny an-dalana eny amin'ny alalan'ny fizahan-toetra sy ny fitsapana izay lalovantsika dia toa tsy takatry ny saintsika intsony ary toa tsy tsaroantsika intsony fa misy ane lay mpamonjy ary velona lay mpamonjy asy anao tsy iza izany fa Jesosy Kristy Tompo. Manasa antsika nefa izy mba hiresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka tsotra ahafahantsika manantona azy raha toa ka tia handray ny valim-bavaka isika tahaka ity lehilahy ity. Ary izay indrindra no tiany ny lohahevitra izay ambara amin'ity andro anio ity fa Jesosy Kristy Tompo manatsotra ny tanany ho antsika tsiraray avy, kanefa kosa miandry aisy anao mba handray izany tanana izany. Amin'ny alalan'inona moa no andraisantsika izany tanan'Andriamanitra izany? Amin'ny alalan'ny vavaka izay asandratritsika, amin'ny alalan'ny resaka izay hifanaovantsika aminy, ary ny andraisantsika ny valim-bavaka dia manasa antsika izy mba andehanantsika sy hitokanantsika ao amin'ny efitrano mangingina izay feno fahatoniana sy fahanginana ary dia velaro eo anatrehany avokoa izay rehetra manery ny fontsika tsiraray avy, izay rehetra manavesatra ny fontsika lalina indrindra fa te handray antsika izy amin'ilay tanam-pitiavany. Afaka mamelatra koa tsika izay rehetra alahelo, izay rehetra tsy fahombiazana, izay rehetra fisalasalana, ahiahy, tebiteby, tahotra, eny fa dia mety izay hitantsika fa endriky ny sarim-pahafatesana eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy ara, dia miandry antsika Jesosy amin'ilay tanany feno fitiavana mba hanolorantsika izany satria vonona izy te handray antsika, te hanome antsika vahaolana fa tsotra no takiany amiko sy aminao. Hoeto hampahatsorana, velaro hampitiavana izay rehetra manavesatra ahisianao amin'ity andro anio ity. Anio anefa ao anatin'izany rehetrarehetra izany aza misalasala koa ny manaiky, ny milaza izay rehetra eritreritra ratsy, fisainany ratsy, fitondran-tena maloto tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay rehetra langa rehetra izay tanterahantsika fa izany fahatsorantsika izany no mahatonga antsika handray ny fitiavany sy ny fanafana. Ary indrindra aza dino ny mangataka
famelan-keloka, mangataka famindrapo ary indrindra mangataka ny fanadiovany amin'ny lafiny rehetra amin'ny alalan'ny fo torotoro sy mangorakoraka, amin'ny alalan'ny fanenenana lalina sy ny fandadiladizana manoloana ny fahalebiazany. Fa rehefa izay no tanterakitsika tsiraray avy dia i Jesosy Kristy Tompo izay nalefa n'Andriamanitra iray hitondra ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotako sy ny fahotanao no vonona koa anangana antsika ao anatin'izany fahadalana sy ny fahotana, ao anatin'izany fahafatesana maro samihafa izany, ary indrindra koa te hiditra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao mba izy tanteraka no andidy, izy tanteraka no hanapaka, ary izy tanteraka no hikontrôla ny fiainantsika tsiraray avy. Ary rehefa tafiditra ao amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny fanahiny masina dia mazava ho azy fa hiova tanteraka ny fiainantsika tsiraray avy, dia ho tanteraka amintsika ilay tenin'Andriamanitra manao hoe: dia omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Dia ho tonga olom-baovao tsika tsiraray avy, olona ao amin'ny Kristy Tompo. Ary izay indrindra raha mbola tsy mahatsapa izany izao sy anao dia mangatahy fanafahana tanteraka mba ho tapaka izay rehetra zioga, izay rehetra fanangejana ataon'ilay ratsy, ka hatonga antsika olona afaka tanteraka ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa na iza no miantso ny anaran'Andriamanitra iray dia ho vonjena izy. Asan'ny Apôstôly 2:20. Asa dino ara ny miantso isa-tsegondra, isa-minitra, ny famonjena, ny fanavotana, ny fanampiana indrindra amin'ny alalan'ny vavaka izay tanterahako sy tanterahanao. Aza mangatakandro fa izao anio izao amin'izao ora sy fotoana izao dia ny mbola tsy tara, atsoa Jesosy, asao Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny vavaka, ary dia raiso ny tanany mba hamonjy antsika, ilay tanany mahery, ilay tanany mahavonjy afaka anafaka ahy sy anao. Asa dino ry havako fa mbola hitoy ity lohahevitra ity amin'ny fotoana manaraka. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra hivavaka isika. Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta misaotra anao izay amin'ity maraina ity, fa mbola manatsotra ny tananao ianao, ilay tananao feno fitiavana, mba ho raisinay tsiraray avy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanatonana ianao, ny fanapahana hevitra tanteraka ka hiona aminao ao amin'ny hevitra mangina, hibebaka, handadilady, hifona, hitady famonjena. Mamindra fo Jesosy ka mamela heloka, raiso reto zanak'adala ary tafio ny hery avy aminao mba hanana fanapahan-kevitra tanteraka, hitady ny famonjena avy aminao, satria tsy misy afaka mindra fo, tsy misy afaka hanadio anay raha tsy ianao rery Jesosy Kristy Tompo. Ampianaro ary izay tsiraray avy Jesosy, hanaraoraotra andray ny tananao ka hanantona anao. Jesosy Kristy Tompo, vonona izahay ny andray anao amin'ny alalan'ny vavaka, ny teninao, ny fanatanteranay ny sitraponao ka hanantona anao mandrakariva, hiantso ny anaranao, hitady vonjy aminao isa-tsekondra, isa-minitra, isa-nora, satria tsy mahefa na inona na ino izay raha tafasaraka aminao. Dia tazony mafy Jesosy fa tsy mahatana anao, dia ho tanteraka aminay tokoa ny Jesosy ny tsodraninao masina manao hoe:
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, mitsangatsangana ry havako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa eny an-dalana eny no anafiany hery ho asianao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Manao kosa ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ny tera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Aleloia. Amen.